Faly miarahabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany no hijoroako vavolombelona. Rafara Lina Tiliban no mijoro vavolombelona amin'izay nanafahany Jesosy Kristy aho tamin'ny fatotra amin'ny patalon na hoe amin'ny fitafiana tsy mahamendrika, fitafiana amin'ny tsy fahamotinana. Tena hoe nafahan'ny Tompo izay ny aho tamin'ny patalon, amin'ny fitafy tsy motina. Ny tenako moa efa kristianina zany nandritra ny fahazazana ary mazoto magnaraka fivoriam-bavaka tamin'ny fotoanan'izay aho mbola tsy niteraka nefa tsy nahafantatra ny tenin'Andriamanitra. Nazoto ny vavaka mamonjy fivoriana, efa kristianina zany fa nefa tsy nahafantatra tenin'Andriamanitra. Tena hoe taty Liban ray taona zay raha tsy diso aho, tena hoe nangetahita be nitady an Jesosy Kristy. Nitady tena hoe nazoto nagnaraka vavaka amin'ny gropy amin'ny mihaino amin'ny YouTube nazoto mihaino mamaky tenin'Andriamanitra. Tena hoe nangetahita be zany. Nandeha ny fotoana tena hoe mbola ny patalon tena namatotra, tena tsy afaka. Ary tena hoe tsy misy zipo tsy misy robo aho tena hoe tsy misy lamba zay nanaovana dia manao ihany. Nefa ny Tompo manana fiasany manokana. Tena hoe nandeha ny fotoana tena hoe nangetahita be zany. Tena hoe nangataka tamin'ny Tompo Jesosy tena afaho satria raha ny heriko ihany tsy afaka amin'ny asan'ny nofo mbola manjaka tao anatiko mbola magnangeja voafatotra amin'ny patalon. Tena voafatotra tamin'ny patalon zany na hoe fitafy tsy mendrika zany, tsy hoe patalon ihany zany. Satria zay ty Liban manao afaka manao kazaka débardeur tsy misy tagnany afaka manao short rehefa mafana ny andro. Afaka manao kazaka bretelle koa rehefa mafana ny andro. Tena hoe na dia miasa azy ny patalon ihany no anaovana. Tena hoe nangetahita be zany zaho to afaka. Nazoto zaho mihaino toriteny tena tsy afaka. Nandeha ny fotoana rehefa nangataka tamin'ny Tompo nangataka tamin'i Jesosy, tena izy nanafaka. Satria rehefa naharaka namaky ny tenin'Andriamanitra magnaraka fotoam-bavaka, tena hoe ny tenin'Andriamanitra zay fantatra tena marina ary tena hoe manambara marina amin'ny Deutéronomiatiko 2:25. Tsy vakiako fa afaka ianao amin'ny tokantrano mamaky tenin'Andriamanitra amin'ny Deutéronomiatiko 2:20. Oka ny vehivavy tsy hitafy fitafin-dehilahy fa havetavetana eo imason'ny Tompo Andriamanitra reo ny fanaovana izany. Tsy tokony antsika raha kristianina zanak'Andriamanitra antsika tsy tokony hitafy ny fitafian-dehilahy. Ary amin'ny Timoty 1:2 andininy 7 afaka anao mamaky tokony antsika vehivavy hitafy mahamendrika mba amin'ny fahamotinana. Amin'ny fahamotinana antsika vehivavy. Nefa kosa be dia be tsy ny tenako ihany. Mety ianao mbola voafatotra
amin'ny fahazarany ratsy, amin'ny fatotra, amin'ny fitafiana tsy mendrika eo anatrehan'ny tompo. Nefa mivavaka ihany, mbola voafatotry ny patalon, ao ny short, ny lamba zay tsy mendrika, tsy mety tompoko raha kristianina. Ny tompo mitady antsika ho masina eo anatrehany. Mila antsika masina eo anatrehan'ny tompo zany. Tokony hiala antsika amin'ny fitafiana tsy mendrika. Tokony antsika hitafy amin'ny fahamotinana eo anatrehan'ny tompo. Raha ianao maheno izao video izao mbola voafatotra amin'ny patalon, fitafiana tsy mendrika, nefa mivavaka ihany isaka lahady na sabotsy na mivavaka ihany isan'andro, nefa mbola manao short ihany na patalon zany, patalon short zany. Tena fahavetavetana eo imason'ny tompo, Andriamanitra reo ny fanaovana izany. Raha ianao mbola manao ny tenako zany, tena voafatotra fanafahan'i Jesosy Kristy aho. Satria nangataka taminazy aho hoe, Jesosy tena faho amin'ny patalon satria tena hoe ny nofo tena mbola nanan-keribe nanjaka ny asan'ny nofo. Tena tsy afaka tamin'ny patalon. Raha ny heriko ihany tsy afaka satria mbola manjaka ny asan'ny nofo. Mangataka anao Jesosy tena hoe hanafaka amin'ny tsy fahamotinana. Tena hoe nangataka tamin'ny tompo, nandeha ny fotoana tena hoe nafahan'ny tompo nafahan'ny tompo. Nisy fotoana andray nivavaka, rehefa nivavaka aho tena hoe amin'ny ranomaso tena hoe tamin'ny fotoana io tena nalefiko tagnatin'ny sase, indrindra le vidin'ny volako. Nalefiko tagnatin'ny sase, na ny patalon fatako andavanandro nalefiko tagnatin'ny sase, na ny vidin'ny volan'izy ireo aza. Fa ny fidiniko ihany le napetrako satria ny tenako mandalo fotsiny, tsy maharitra amin'izy ireo satria mandalo miasa. Izy ireo tsy maintsy alaka mpiasa. Sarotro amiko satria tsy vidin'ny volako fa n'izy ireo. Dia namezako izy ireo ny patalon. Fa le mety ihany tamin'izy ireo nasain'izy ireo nakajiana. Le tsy mety tena hoe zare nahay olona namen'izy ireo azy ary hoe le tsy namenjare olo nariako tamin'ny anaran'i Jesosy. Le vidin'ny volako tsy nameko zare fa nariako tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Nariako poubelle. Tena hoe tsy manegny, tsy nanegny ary tsy manegny. Tena hoe hatramin'izao mbola tsy nanenako nagnareko an'izany, natsapa nanana fiadanana aho tao amin'i Jesosy Kristy. Afaka tamin'ny fatotra, tamin'ny asan'ny nofo zany, fatotra tamin'ny patalon zany, fitafiana tsy mendrika zany. Satria ny tenin'Andriamanitra magnambara ao amin'ny Jaona 5:30, raha zanaka no hanafaka anareo, ho afaka tokoa ianareo. Eny tokoa. Tena raha izy no manafaka tena afaka. Nafahany afaka. Afaka. Le nividin'ny volako nariako tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary tsy nanengenako. Ary tsy hanengenako. Natsapa sambatra. Tena tsy olombelona tompoko no hanafaka. Na iza miteny anao ialao io raha mbola olo ihany. Tena hoe mety anao hanegny raha olo manery anao hiala amina patalon na hoe hialao nefa tsy nihetahetana akory.
tena mety manegny ianao. Raha tena hoe hetaheta be anao nangataka tamin'i Jesosy Kristy, Jesosy Kristy nanafaka anao tena hoe tsy manegny ary tena hoe mahatsaro sambatra. Tsy olombelona tompoko no hanafaka antsika. Raha tena hoe mbola tsy amfona tanteraka, hiala amin'izany na hoe hagnary mbola tsy amfonao mety manegny ihany. Raha tena amfonao madio, tena Jesosy nanafaka anao nikasika anao nahatonga anao nanary azy ny patalon, tsy mba hanegny zany ianao. Raha anao maheno zao video zao, raha tena mangetaheta tokoa ianao mangataha amin'i Jesosy Kristy, izy no hanafaka anao amin'izany. Raha zanakanao hanafaka, tena ho afaka tokoa ianareo satria antsika tena hoe andevoziny ota. Manandevo tsy afaka raha ny tena ihany, tsy afaka. Ny nofo mbola manankiry fa mangataha amin'ny Tompo. Izy no hahafaka raha tena to afaka tokoa. Izy no hahafaka tsy ho andevo, tsy andevoziny patalon io. Intsony ianao raha tena hoe to afaka ianao mangataha amin'i Jesosy Kristy. Tsy mety tompoko atsika mitafy fitafian-dehilahy ao amin'ny Deutéronome toko 2:20 andininy 5. Ary afaka vakianao bebe koa ao amin'ny Timoty voalohany toko 2 vakio tokony atsika hitafy mahamendrika. Fitafiana mahamendrika, fahamotinana, tena hoe fahavetavetana io anatrehan'ny Tompo. Tompoko ny fitafy tsy fahamotinana. Ka raha ianao maheno zao fijoroana vavolombelona izao tena hoe raha mangetaheta ianao to afaka mangataha amin'i Jesosy Kristy. Izy rery ihany no hanafaka antsika. Izy rery ihany. Raha izy no hanafaka antsika, ho afaka antsika. Zany no fijoroana vavolombelona fanafahan'i Jesosy tamin'ny fatotra tamin'ny patalon no izy nijoroako vavolombelona tamin'ny izao androany izao alina mangina izao. Tsara ny Tompo, tsara ny Tompo. Saorina lehibe izy. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Halleluja. Amen.